fa sekenoromban'ny hery zareo avao amin'ny MFP na ny ministera fitantanam-bola avokoa ny medaly volamena ateo amin'ny taranja tenisim-bola latabatra tamin'izany hetsika hatany eto Masina izany ny fanadihadiana no hanomezany namatsika Norbert Rakotomalala any izany vokatra teo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra izany. Isan'ny taranjany faninanana ihany koa ny tenisy ambony latabatra ny AGF 24 saika lasany zareo avetsy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola Antaninarenina avokoa ny larana voalohany mpandray anjara misa 720 teo amin'ny ministera 5 no miatrika aity faninana ho an'ny sokajy lehilahy sy vehivavy ity ho an'izay taranja tenisy ambony latabatra izay toizao ny vokatra tamin'izany teo amin'ny senior vehivavy larana voalohany Joanna avy amin'ny MFB larana faharoa Patricia MFB teo amin'ny senior lehilahy dia voalohany Rakotomanana Frank avy amin'ny SPM faharoa Rafal Manatsori avy amin'ny FB teo amin'ny double dame dia voalohany Joanna Asmirana avy amin'ny MFB larana faharoa Patricia Dorothée avy amin'ny MFB teo amin'ny double homme kosa indray dia Irivo sy Jean-Noël avy amin'ny MFB ny larana voalohany rehefa nandresany Olivier Patrick sy Franky avy amin'ny ASPRM.